Faly miaraba tompokolahy, faly miaraba tompoko vavy, tonga soa indray eto amin'ny fandaharana malagasy eto Canada, Madagascar TV, arahinao amin'ny Ici Télévision. Anisika dia manana vahiny izay verina fa vahiny andrareziny ny kolotsaina sy ny zavakanto malagasy, tsy iza izany fa Rija Ramanantoanina. Araka izany ary dia ny vahintsika androany izay verina fa vahiny lehibe tokoa ngeza eo amin'ny tontolo ny zavakanto sy ny kolotsaina malagasy, tsy iza izany fa Rija Ramanantoanina. Miarabanao Rija Ramanantoanina, tonga soa eto amin'ny Canada, tonga soa koa eto amin'ny plateau Madagascar TV. Miarabanibary dia faly miresadresaka eto mba mampita vaovao avy aty amiko mba mizaran'izany aman'olona dia faly dia miarabantsika rehetrarehetra eto Canada sy ny manodidina izay mpanaraka an'izao fandaharan'izao, miarabantsika rehetra. Mandalo eto ianao nanao fampisehoana niaraka tamin'ny fiangonana katolika malagasy eto à Montréal. Nanahoana ny fihetseham-po hitan'ny malagasy teto sy ny fampisehoana amin'ny ankapobeny? Nisy tombony manokana le fampisehoana tamin'ny sabotsy niaraka amin'ny mpikarakara sy ny fiangonana satria efa elaela ihany tany Madagasikara no nahafantarana fa lany avokoa ny billet. Izany hoe tsy nisy fitantainana intsony zany fa avy dia nieritreritra fanatsarana fotsiny zay nandritra ny ataontsika hoe fotoana vitsivitsy maromaro talohan'ilay seho dia tena voahomana tsara ny zavadrehetra dia voatolotra tsara dia ny vokany mazava ho azy fa dia tena nisy hafaliana, nisy fampizarana na aminay tena ambony sehatra na izay nizara azy ho an'ny olona rehetra dia tena fifaliana no hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany mihitsy ary matetika misy tanàna mahamarika hafa na marika mihitsy zany fisehoana teto Montréal tamin'ity iray ity. Manahoana publika gasy eto Montréal? Mafana tsara sady mahay makasitraka. Mahay makasitraka tsara. Voalohany moa zany ianao teo nanao fampisehoana teto à Canada sa efa fandrony ity zao tamin'ny voalohany tamin'ny fahenina sy roa arivo niaraka tamin'ny Lucas Mahery dia ity ny fandrony tamin'izay moa zany mbola savaranonando hoe andao mba andalo any amin'izany rehefa avy tao États-Unis zay dia hoe andao andalo kely any à Montréal Canada dia iny ny savaranonando voalohany anisan'ny voalohany nitondrana artiste taty talohan'le totoy vakatra taty arena dia no nita zany fa nety dia na dia atao hoe mbola sy tena tomombana ary tamin'izany dia lasa mitohitohy vakana amin'izay ny fifindramony ny kanto malagasy nakaty à Montréal. Nakaty à Montréal. Izay indrindra mety ho tonga any USA zany ianao amin'izao fandalovana zao sa any États-Unis? Ny États-Unis tamin'ity tsy tratra fa tamin'ireo taona ny tany dia tsy tratra fa le fandaharam-potoana tena somary angalarina le fotoana dia mba i Montréal indray aloha tsatra dia mandefitra kely zareo any États-Unis. Manahoana ny fahitanao ny atao hoe ny tsena ny tontolon'ny showbiz amin'ny ankapobeny aty anivon'ny diaspora malagasy, tsika ty gasy aty ivelany mandeha tsara ve? Izany hoe hitako hoe ho anay zany tamin'ny taona niranay dia le diaspora malagasy amin'izao fotoana izao efa ny tombontona dia efa eo amin'ilay manana asa dia eo amin'ilay efa maka fafiny efa tsy mpianatra intsony zany tiako lazana azy efa manana asa manatona asa fidiram-bola dia mifanojo amin'izay zany izao fotoana izao hoe andao amin'izay mba vangina amin'izay reny olona reny mifanojo le izy dia tena hitako hoe nataiza naleako nandalo tao Paris, nandalo tao Suisse, natany Afrika, natany Italie, indrindra ny teto Montréal sy États-Unis dia reko mihitsy ny fanena le etaetanay te hizara sy ny fitiavan'ny olona te hiaino satria na merina tao an-tsainy fahazazany dia nanjary lasa mora kokoa ny fandraisana azy, mora kokoa ny miantso le diaspora malagasy amin'izao fotoana izao ary ilainy le izy tena ilainy mihitsy le izy hitanay fa ilainy le izy mangetaeta zareo dia izay faly manolotra zareo koa tena apoka ny mandray. Rehefa mandeha ohatran'izao ianao rery ve sa misy atao hoe misy groupe misy tarika? Io arakarak'ilay toerana misy voalohany indrindra aloha misy mazaka hoe avy dia nareo avy any Madagasikara anankifolo indray miainga, misy ny tanàna mazaka an'izay dia misy indray hoe dia izay tsy mazaka fa hainao rery na hainao sy mpitendry anankiray dia misy indray moa miteny hoe manana mpitendry zay na mba azo antoka ihany noho izany mba tsy hampavesatra le fikarakarana
dia manomana mialoha le mpitendry voatoerana dia hatramin'izay aloha nety foana indrindra tany États-Unis teto à Montréal mahafinaritra mahay ny ankizy. Raha somary hiditra amin'le atao hoe bakira ngatokirany Rija Ramanantsoa karazana inona moa zany tena hoe manavanana anao atao hoe signature anao zany raha eo amin'ny tontolon'ny kanto zay. Izy indray zany somary variété aloha ny fotony variété zany hoe hira tsotra hira mitaiza fa noho ny fiarahako tamin'ny mpitendry mozika miangaly jazz dia mazava ho azy fa zany nanaiky nametrahany ny fahaizany eo ambonin'le hira na dia tsotra le hira dia nanjary variété jazz le izy. Zay koa moa ny ilako azy tsy antso avant-centre raha tsy mampanoatra hoe mba avoaka ny talentany. Dia za koa tsy nandany amiram-piratany satria miara-mamiratra daholo zay ambony sehatra fa tsy zarery dia lasa variété jazz le izy dia tsy afaka teo tsony tsy afaka tao tsony jazz variété zany le izy zay le style. Ianao ihany ve manoratra ny hiranao ny feo antonony? Za daholo manao ny hirako sivy amby sivy folo isanjato na ny feona antonony dia avy eo izy omeko mpandrindra anankiray dia ao anaty tarika ihany dia izy manoratra ny noty isan'ny mpitendry rehefa avy eo. Zany Rija raha ohatra hoe misy artista atao hoe artista ty ivelany atao hoe ni-inspiré anao izy mba mety hoe ni-inspiré anao tamin'ny artista ny Sarlazana Vorona tena ni-inspiré abetsaka Sarlazana Vorona tena ni-inspiré mihitsy dia ao amin'ny lafiny ohatrany hoe le style vaovao teo zany le laro jazz dia lasa niaino jazz be da be any avy eo Benson miaino be da be betsaka fa reo ny tena Benson sy Aznavour zany tena anisany nataoko fitaratra. Raha miverina kely amin'ny resaka tsena raha ohatra hoe asa azonao ampahafantarina ny mpijery antsika amin'izao fotoana ve hoe raha misy olona tia hanafatra anao hanao fampisehoana na fiangonana fikambanana inona ny tena hoe fa hipetra farafakely ny takianao ahafahanao miara-miasa amin'izay olona tia hanafatra anao. Eo amin'ny lafiny tena ara-mozika aloha tena zava-dehibe mihitsy zay fandraisantsika teo zao hoe manana mpitendry mozika mifanahatsahana amin'izay zavatra tedaviko ve ilay tanàna zay aloha ny voalohany indrindra dia avy eo moa manaraka ho azy ny ohatrany hoe fomba handraisanahy ino mazava ho azy iny fa tsy maintsy resahana manomboka amin'ny ainy ka hatramin'izay dia ny fotoana ny alavan'ny fotoana ny endriky le fampisehoana ny fomba iara-miasa amin'izay mpihira ao toerana zay mba te hiara-hira amiko na ohatra hoe atoko-pihira io na mpihira soliste io vavy na lahy fa ny tena zava-dehibe dia le am'le anatanterahana izy ambony sehatra sy indrindraindrindra hoe iny saika diniko le hoe olona tahaka an'iza no cible ny fikarakarana. Mbola manaraka hatrany ny fandarana malagasy eto Canada ianao Madagascar TV arahinao eto amin'ny ICI télévision tsy aivina araka nambara tany ambolohany fa manana vahintsika dia tsy iza zany fa Rija Ramanantsoa anaraka vetivety an'ireto dokam-barotra reto tsika dia iverina eto any aorianana zay. Dia mbola manaraka hatrany ny fandarana malagasy eto Canada ianao miresadresaka amin'ny Rija Ramanantsoa moa tsika androany. Onoa Rija raha ny fahalalako azy efa 30 taona ianao zao ny akarana an-tsehatra asa afaka zavainao fohifohy fitipitinina ny tantara atao hoe nisongadina tao anatin'izay 30 taona izay 30 taona zany lava ihany. Lava raha atao hoe sarotra sady mora. Nanomboka an'le 30 taona aloha zany ohatrany hoe tafiditra tsy sazoka tao anatin'le hoe ndeha hira matianina tsy neritreretra an'izay mihitsy tamin'ny voaloha fa mpianatra mihitsy io ary nianatra mihitsy neritreretiko fa tafiditra tao dia noho ny nahita ny tsirony tsy nahita ny fitiavan'ny olona indrindraindrindra ny fitiavan'ny olona no nampatonga ny hira satria vao namoaka hira tamin'ny 1970 Aivekanisy dia tsy omaly dia tsy afaka ambavan'ny olona zay toerana leako rehetra tediavin'ny olona le izy mandeha amin'ny radio sy neny aman'izay rinenina isan'andro le hira dia tsy maintsy nanenjika an'izay tatorina dia nanomboka nanangana le tarika zany tamin'ny 30 taona lasa zany hoe niakatsehatra voalohany tamin'ny 20 dia raha fitin'izay ny ataoko ny 5 isanjato aloha dia zavatra mahafinaritra foana ny ainana satria zavatra tiana no natao zavatra tiana no atao ary mbola ho atao dia le mizara somary tsarotrarotra izy tamin'ny voalohany indrindrindra fa noho efa mivadika n'ilay
ametraka nylay hoe inona marina lay tena gadona hotazomina ahoana ny amefena tsara sy ilazana hoe inona ny karazakira tianao atao inona am'izay no ampitainao ny olona rehefa tafapetraka le fototra tiako ampiarana zany de hoe reto le efa tafapetraka reto ny afantarana anao inona am'izay nomenao ary mba afantaran'ny olona hoe io marina le jara manataona io le styleny de mametraka niny somary tsarotra atao anatin'izay 30 taona zay niezaka mafy mihitsy zany hoe zany sy marina nimetraka n'lay hoe style de jazz tao anatin'le izy ary iny ny sarotra manao fampisehoana tena sarotra mihitsy mampita n'le olona an'lay style vaovao mihoatra am'lay aveka misy tsotra kely taloha de kinanjo no tatyarina tao anatin'ny 5 taona zay na ataontsika 20 taona tafapetraka am'izay le izy ary teo ny olona zany vao nalala hoe ay hoe misy gadokira ohatra zany moka azotsika jifaina tena azotsika kasitrahana de teo vao ela ihany zany vao tena tafapetraka 20 taona taty arina vao tena tafapetraka lay gadona zay zany tena hita songadina atao anatin'izay 30 taona zay zay nahafahazona nioty lay mivolena any misy tena ady be faharetana tena ady be faharetana fametrahana ary indrindra tsy fiemorana raha makalesto am'zany zao de tsy moramora ny tonga amina toerana misy tena tsy moramora mihitsy fa raha zany de tsy tonga tena miverina andalana raha misy lesona ataoko hoe tsy lesona fa afatra ho an'ny tanora vao misondratra aty aoriana inona no mety hoe torohevitra na sosikevitra omenao an'ireo ataontsika hoe tanora zandrikely vao miainga aty aoriana miditra eo amin'ny tsena ny tontolo ny tsenan'ny Madagasikara raha malala fa tsy tsenan'ny mozika mora maty zany hoe raha vatra hira mora maty ianao mbola tsy mahazo vola amin'iny ianao afandray ma tsy naty andafo hoe vao malaza ny hiranao na ray fotsiny ary de fa vola be ny takalon'iny fa ny antsika zany mbola vatro maritra antsika vatra ina moa zany filaza azy à long terme ny antsika noho zany raha ohatra ianao ka te hitojo ary te hijanonao anatin'io sehatra io ela be de mikajinao mihitsy ny zavatra ataonao tsy ho afo milolo ka raha pitso de maty sady de setroka sisa ny ainan'ny olona fa de kajina daholo na tononkira na feokira de matetika moa nihira fitaizana nihira mitaizany fosiny fanasy ny mampandiny fo zany reny maharitra reny de zay natonga hoe betsaka koa ny efa nahatra 30 taona ary mihoatra noho zany zokiko rehetra mbola ao daholo hatramin'ny raha tsy mazafary besa lalatina solo betsaka ny zoky mbola nahatra tam'izay ary reny rehefa nijerena dia mifanahatsahana am'izay eritreritro zay daholo no 30 taona zavatra anankiray tsikarotra koa de ohatrany miaraka mihira matetika amin'ny antoko-pihira ianao misy antony manokana ve zay sa safidy sa drareo no miantso le 30 taona mantsy le nikarako atsehatra no nisaiko fa raha ny mozika nataoko zany raha niainako tao anatin'ny mozika indrindrindrindra teo anivona toko-pihira sy ny fiangonana de efa tam'izany 13 taona zany hoe efa tamin'ny 7 taona lasa tany hoany nefa niara-niaina tamina ataontsika hoe ino taniketsa de nivadika chorale de lasa mpamorokira chorale ampitendroroko ampiangonana mpamorokira ho an'ny fiangonana mihitsy de tsy niala tamiko mihitsy zay fiarahana amin'ny antoko-pihira zay hatram'izay ka hatram'izao inona no heverinao hoe nampijoro anao tao anatin'izay 30 taona zay satria azo inona fa mety misy ny manenjika mety misy ny tsy tia inona ny tena hoe nampijoro anao tao anatin'izay le fitiavana an'le mozika sy le hira ve inona ny mety hoe lakile an'izay hoe le fikajiko an'le hoe tsy maintsy ho tafitako ty karazana mozika ty de raha ohatra izy zany ka tena hoe raisiko ohatra tena raisiko ohatra hoe tsy maintsy matafita fampisehoana anankiray afarafaratsiny miaraka amin'ny zay moa zany tena anisany hoe apothéose raha ohatra ianao ka manao voajazz variété miaraka amina orchestre symphonique ianao et big band aorianao de tafitako le izy ary tian'ny olona ary izy tsy no taiko indray mandeha fa nitaizaiko le olona tonga am'izay de tafita tamin'ity taona ity le izy zany hoe ny fijoroko tam'izay ny fitazomako an'izay hoe tia nitanjoko de nisy fanarabiny eo na inona fanaratsiana eo de zakaina daholo ary nisy indrindra fa hoe enao netsy mpanao jazy ianao de variété koa no tena hoe azasina jazy zany ianao tafiditra ampovoany zany de mafy be enao zany karazany mpitondra style anankiray mihitsy de tsy maintsy mafy kely le nizakaina fa rehefa tena hoe ny fiaretako tao anatin'le izy ny fitiavako tam'le fitiako atogavana an'le tanjona zay no hitako hoe mbola nampijoro ahatra am'izao
Inona no atao hoe fahatsiarovana tena hoe nafinaritra anao tao anatin'izay 30 taona zay? Tena nafinaritra indrindra aloha nahafa-po dia anankiroa ny azahoako foana hoe mamorokira ho fisaorana an'Andriamanitra. Isaky ny mahavita hira ray ako na ho an'ny koraly na ho an'ny fiangonana na namorona le avy aminao any hoe indro manisy hira anankiray mba afaka nisaorako an'Andriamanitra avy amin'ny talenta-nomeny. Zay ny tena finaritra foana rehefa mahavita an'izay ary tena nahatsapa hoe mba misy dika netaneta-nomeny. Dia ny faharoa le fampisehoana tany voanianana teo tamin'ny mois de mai, izany hoe fahatsapako zaho aloha fa tratrany aloha ny tanjoko anisan'ny lehibe indrindra ary nipita tamin'ny olona le izy satria zavatra tsy napoziko mihitsy ny fihetsepon'ny olona sy ny fihetsiky ny vatany sy ny tanany tao amin'ilay fampisehoana. Tafita tsara daholo zay novolena rehetra nefa zavatra raha ataoko hoe palais des sports ny lalovanao le karazana mozika dia mety mona aminaina le olona na tena laona izy ny farany fa mbola tsy nisy ohatr'izany zany hatramin'izay ny raiko hatramin'izay ary zay zany fahatsiarovana ngeza indrindra tena ngeza indrindra mbola tsy afaka tsaiko foana hatramin'izao. Anaraka vetivety an'ireto dokam-barotra reto tsika dia miverina eto any aorianan'izay miresadresaka amin'ny Rija Ramanatoanina. Dia mbola manaraka hatrany ny fandarana malagasy eto Kanada ianao miresadresaka tsika amin'ny Rija Ramanatoanina. Rija Ramanatoanina sy ny fiarahamonina. Ianao ve artiste engagé zany hoe tsy mijanona amin'ny resaka tononkira fotsiny fa tena mandray andraikitra eo anivon'ny fiarahamonina, manao asa soa, manao mety koa misehatra amin'ny lafim-piarahamonina ankapobeny. Tena tia asa soa mihitsy, tia asa soa ary tsy mijanona indrindrindrindra hoe tsy mijanona ao anatin'izay tontolon'ny mozika izay fa indrindra ny asa mpiangonana. Zaho moa zany ao am-piangonana manana andraikitra be da be mihitsy na akoatra ny fitenena orga sy ny sonorisation ao am-piangonana dia mazava ho azy fa manana chorale telo aho endreketako na dia ataoko hoe tsy arako 100 isan-jato ary dia ireo andraikitra ireo miteraka asa kely majinijinika lasa adidy ao amin'ny fanampina ny mpiarabelona dia tia an'izay inona moa no ataonao ivelomanao eto tany raha tsy mba hizara dia tia an'izay fizaran'izay mihitsy Rija Ramanatoanina sy ny politika. Mita ihany reny hoe misy artiste alain'ny mpanao politika, misy koa arak'izay hoe artiste engagé zay. Nisy fotoana takan'ireny hoe Alpha Blondy, Johnny Clegg reny artiste engagé. Rija Ramanatoanina sy ny politika. Tsy mahay mifanara-dalana loatra zay sy ny politika, tsy mahay mifanara-dalana ary ny politika moa dia anisan'ny mamono afo vetivety ka avy dia mifanohitra avy hatrany amin'ilay zavatra fandraisantsika tao aloha tao hoe raha te haharitra ianao dia aza vonoina le afo fa afo matevina, afo maharitra no ampiretina. Akatoko faran'ny taona zao inona no mety hoe fandaharam-potoana eritreretinao aty amin'ny diaspora ve sa Madagasikara amin'izao faran'ny taona zao? Ity fandalovako eto Montréal ity zany zao no mamarana ny rovolana somary tetezako faritra akoatrin'ny Madagasikara dia mba hitodidoha kely eo any Antananarivo aloha anamboatra kely ny zava-misy any tsy maintsy misy zavatra kely amboarina any fivoahan'ilay album fatelopolo taona tsy maintsy arahako akaika dia avy eo mitohy makany Maurice dia miverina amin'indray manohy le tournée au France sady mifangaro amina tournée anankiray zay koa satria mankalaza fa 5 taona ny rahana koa zay sy Lucas Maher dia mifanindran-dalana izy any amin'ny volana février martsa any vao makamakaina. Tapitra ny fandaharantsika. Mankasitraka. Misy hafatra ve tianao ampitaina malagasy eto a Kanada, malagasy aty Amerika avaratra, ny diaspora malagasy amin'ny ankapobeny zay manaraka an'izao fandarana zao? Na dia fotoana vitsy ary nirahako taminareo teto Montréal sy ny manodidina dia faly satria niray fifaliana taminareo ary hitako mihitsy ny fifankatiavanareo malagasy aty Montréal na avaiza na avaiza misy ny avy any États-Unis, misy ny avy eto an-toerana, misy ny avy lavidavitra dia tena faly koa mahita an'izay fihavanana malagasy ary mbola mamporisika anareo tandrovy i fihavanana malagasy io fa io no anisan'ny sotoaviny fandraisitsika ary mbola kalazaintsika ary mbola tsy hanary antsika amin'ny fotoana aoriana dia manarak'izay koa dia misaotra anareo no fitiavana mozika fa fitiavanareo mozika no mampisy anay ary mahatonga anay mba mivoaka kely any Madagasikara dia mankasitraka antsika menakafy mankasitraka bary. Ya dia no nisy orona be misy fanontania kely mandalo ny eritreritro amin'ny maha olon-tsotra anao inona ny zavatra mba mety hoe
mahafinaritra anao eo amin'ny fiainana amin'ny akapobe manao sakafo ve mitondra tomobila ao daholo mihitsy zany no tena hitanao le manao sakafo tsy manao sakafo malagasy be de fiarakodia koa tena anisan'ny fandahara inona moa zany fifaliana kely anankiray hobby dia ny sport amin'ny akapobe dia tennis foot tena firahana amin'ny namana amintsika any sy mitendritendry mozika io zay no tena mba ohatrany mahafinaritra anisan'ny mahafinaritra dia misaotra betsaka anao Rindra Ramantoanina tonga ny vahiny teto amin'ny fandarana malagasy eto Canada Madagascar TV izay arahana moa amin'ny Ici Télévision mirasoa ary mafitabe amin'ny andraikitra sy ny adidy zay mbola tanterahana rehetra mankasitraka bary dia mankasitraka antsika rehetra misaotra tompoko dia izay ihany koa no mamarana ny fandarantsika manome fotoananao amin'ny fandarana vaovao amin'ny manaraka indray veloma tompoko Katuana, Ilulutina, Kanipapo.